Mampiatra ny filazana fanerana amin'ny loko mena na loza amin'ny tatao ny fatra atsinanana vadivavy ary fitovinany anio manomboka amin'ny valora alina noho ny fisian'ny rivodoza eminaty raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro tamin'ny 4 ora hariva teo. Mbola miatra kosa ny filazana loza manambana amin'ny loko mavo an'ny fatra Nalanjirofo, Atsimo Atsinanana, Anosy, Vakinankaratra, Amorony Many, Matsiatra Ambony, Iorombe, Atsimo Andrefana, Androy ary Mangoro. Filazana amin'ny loko mavo ihany koa ho an'ny distrikan'ny Manjakandriana, Andramasina, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Renivohitra, Ambohidratrimo ary Arivony Mamo. Filazana fanerana amin'ny loko maitso kosa ho an'ny fatra Bongolava, Menabe ary Alaotra sy ho an'ny distrikana Anjozorybe, Ankazobe, Soavinandriana ary Miarinarivo. Tany amin'ny 770 sy 300 kilometatra atsinanan'ny Toamasina no misy ny foiben'ny rivodoza tamin'ny 3 ora tolakandro teo, ka mitondra rivotra 50 kilometatra isan'ora sy arahina tafiotra 10 sy 90 kilometatra isan'ora. Raha ny vinavinan'ny sampana mpamantatra ny toetrandro hatrany dia hiditra an-tanety eo anelanelan'ny Mahanoro sy farafangana rampitsolakandro na ny ariva io ny rivodoza. Anana ny tanjaky ny rivodoza mahery vaika izy amin'izay fotoana izay ka mahatratra hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny. Nahitana fihenana ny isan'ireo lavin'ny Covid-19 raha ny antotanisana navoaka ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka ny sabotsy lasa teo. Raha toa ka 27 izany tamin'ny tapabolana lasa dia miisa 15 kosa izany teo anelanelan'ny 12 hatramin'ny 17 febroary. Ny ena toraka izany koa ny isan'ireo marary vaovao. Tamin'ireo 409 mahery nanao fitiliana dia 720 sy 500 tamin'ireo no voamarina fa mitondra ny tsimikaretina izay manome 7,20 manodidina ny 80 kosa ireo marary misy tranga fahasarotana raha ny tatitry ny ministera hatrany ary 390 sy 310 kosa ireo marary voalaza fa sitrana raha ny antotanisa nivoaka tamin'ny sabotsy lasa teo. Mbola latsaky ny iray tapitrisa ny malagasy vita vaksiny feno miaro amin'ny Covid-19 raha ny nambaran'ny solotenan'ny UNICEF miasa sy monina eto Madagasikara. Mbola lavitra araka izany ny ahatratrarana ny tanjona amin'ny fanaovam-baksiny miaro amin'ny Covid-19 eto. Ny tanjona napetraky i Madagasikara manko dia olona miisa iray tapitrisa no noheverina ho vita vaksiny tanteraka tamin'ny faran'ny taona 2024. Araka ny drafi-pirenena amin'ny fanapariana ny vaksiny miaro amin'ny Covid-19 dia ireo mihoatra ny 12 taona miisa 17 tapitrisa no voakasiky ny fanaovam-baksiny hatramin'ny volana Jona 2024. Mba ahatratrarana io tanjona io dia atao ny hetsika lehibe fanaovam-baksiny maimaim-poana eto Antananarivo sy ny manodidina. Nanomboka omaly alahady ny hetsika manoloana ny lapan'ny tanàna Analakely ary aharitra iray volana. Karazany 4 ireo vaksiny azo isafidianana amin'izany: AstraZeneca, Johnson, Covishield ary Pfizer. Ankoatra izay dia toeram-panaovam-baksiny mifindrafindra 400 no miparitaka manerana n'Antananarivo sy ny manodidina manomboka androany alatsinainy ary aharitra 30 andro ny fanentanana ny mponina hanao vaksiny.